Hoentsika anoizana amin'ny fandarana dia io vao mitaranja basketball indraitsika satria dia ny 7 aprily ho avy izao no anatanterahana ny fifaninanana basket lalaovin'olona telo na ny antsoina hoe basket FIBA 3-3 izay karakarain'ny komisiona manokana eo anivon'ny fédération malagasy nyity taranja basket ity. Hetsika izay nampitondraina ny anarana hoe challenge FIBA 3-3 U18 fifaninanana izay natao hampiroboroboana ity taranja ity. Eo ihany koa ny fanomanana ny Jeux africains des jeunes ataon'ny Alger ny volana jiona ho avy izao. Ny 7 sy 8 aprily ho avy izao no daty voatondro anatanterahana ny fifanitsanana isaparitra amin'ny fedina ny tompon-dakan'ny Afrika taranja basket 3-3 eto amintsika. Taorin'ny fanapahan-kevitry ny FIBA Afrika hanembotra ny dingana famaranana amin'ny volana novembre raha tokony natao ny volana may ary dia ny hembotra volana jolay ihany koa izany fifanitsanana isaparitra izany. Mba hoentina manolo izany hetsika izany moa dia nanapa-kevitra ny fédération malagasy ny taranja basket fa hikarakara ny challenge FIBA 3-3 Open U18 ny 9 sy 7 aprily ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Arak'izany dia ireo ekipa ao Moskady latsaky ny 12 taona no hiakatra antsehatra amin'ity fifaninanana ity. Ekipa roa amin'ny 3 eo Moskady zazalahy miampy ekipa 12 eo amin'ny zavazavavy avy amin'ny ligue paritra 20 manerana ny nosy no hifaninana amin'izany. Izao fifaninanana izao moa dia tafiditra amin'ny fitiliana ny ekipa pirenena zazalahy sy zazavavy hiatrika ny Jeux africains des jeunes atao any Alger ny volana jiona ho avy izao. Raha ny fampitavaovao avy amin'ny FMBB dia hifarana ny 30 martsa ny fisoratana anarana ho an'ireo ekipa izay liana amin'ity challenge FIBA 3-3 Open U18 ity mialohan'ny anaovana ny fivoriana ara-teknika ny 10 aprily.